Halleluja, faly miaravatsika rehetra indray ny tenako a Jesosy a tonga sondrainao amin'izao fotoam-bavaka iarahantsika ny alahady izao. Voalohany indrindra ary averintsika amin'Andriamanitra ny fisaorana, ny voninahitra, ny fankalazana rehetra satria tsara loatra izy tamin'ny fiainantsika sy ianao ka nomeny fahafahana mbola ahafahantsika manatrika anazy amin'ity maraina ity ary te hankasitraka manokana ny mpanompon'Andriamanitra ihany koa izay nanaiky ny fitarian'Andriamanitra ary niinstaurer fotoam-bavaka tahaka izao ary indrindra mbola namesehatra mbola ahafahako andray anjara anatin'ny fanompona androany maraina. Te hankasitraka anao manokana ihany koa izay manaraka tsy tapaka n'ity fotoam-bavaka ity ary avy hatrany raha mbola tsy vitanao dia zarazarao zao live zao aza diny ireo namana ireo olo-patatra izay mety ketraka, izay mety reraka, izay mety mitady vahaolana fa amin'ity androany ity Andriamanitra ame vahaolana mba ahafahantsika sy ianao hamokatra tanteraka amin'ny fiainantsika. Aza tazomina ho anao irery ihany ny fahasoavana fa sarao amin'ireo namanao. Raha toa ka misy zavatra ihany koa hoe mahakasika anao ary enoko moa zany fa hisy akasika anao satria Andriamanitra no miteny eto androany. Aza dino manoatra an'izany amin'ny commentaire ary aza dino mitsoka volombelona hanomeza antsika voninahitra n'Andriamanitra irery ihany. Aza dino ihany koa manao réaction ao ambany ao mba hafaly izay nifandraisanao anjara. Raha vakitsika ny ten'Andriamanitra anaty ny Isaia toko fa 5:30 andimy voalohany ka hatramin'ny fahaenina vakitsika miaraka amin'ny anan'i Jesosy Kristy manao hoe ravoravo ny efitra ary sy ny tany karakaina ary ny tany hay mifaly mamono tahaka ny lili. Mamono be dia be izy, eny mifaly mioby izy. Ny voninahitry ny Libanona dia omena azy mambiny atsarantareny Karmela sy Sarona. Dia ahita ny voninahitry Jehova izy sy ny famirapirantan'Andriamanitra isika. Ampaherezinareo ny tanana miraviravy ary atanjao ny lohalika malemy. Lazao amreraka ampofo mahereza aza matahotra indro Andriamanitra reo ho avy mitondra famalina dia ny famalian'Andriamanitra. Eny izy tokony ho avy ka hamonjy anareo. Dia ampahiratana ny masony jamba ary ampalahadina ny sofiny marenina. Dia tsy ambikina tahaka ny diera ny mandringy ary ioby ny lelany mona fa hiboboka any anefitra ny rano ary isy renirano any amin'ny tany karakaina. Amen. Zany rehetrarehetra zany dia manambara ny fahatsaran'Andriamanitra izay ho tanterahany amin'ny fiainantsika sy ianao amin'ity androany ity ka andao zao sy ianao iara mifaly sahady ara ioby sahady fa tena tsara tokoa ny tombontsika androany. Andao raha isika iaraka ity izy ity hoe tsara ny tombontsika. Halleluja. Vaovao isan'andro leranao ny tontolo andro misatranao izay manam-pofonay veron-kirany atoandro veronao ny tontolo andro ao kiriranao izay manam-pofonay rehefa hiravao fenfiram-baovao andiao irao entia melaza fatsaranao fatsarany toa tsarany toa isana isana tsarany toa fatsara fatsarany toa tsarany toa isana isana tsarany toa vaovao isamaraina vaovao isamaraina tombonandro ka velonay ao kidiranao izay manam-pofonay veron-kirany atoandro veronao ny tontolo andro ny fahasoavanao ny ainako isan'andro. Iary hifaly sika hoe hifaly ao hiravao velom-firam-baovao andiao irao entia melaza fatsaranao fatsarany toa tsarany toa isana isana tsarany toa fatsare fatsare
Halleloia, tena tsara Andriamanitra ry tsara hatrany andatsika amin'izao fotoana izao hanasana azy, hanadio ny fotsika, hanamasina antsika. Tena hoe mba ho toy ny volamena mihitsy izao sy ianao. Bye.
Andriamanitra izay hitantsika ao amin'ny Isaia toko 5:10. Raha isiny amin'ny andininy 9 dia ny andininy 7. Isaia toko 5:10 dia ny andininy 9 sy 7. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: mitadiavany Jehova dia mbola hita izy, miantsoa azy dia ny mbola akaiky izy. Aoka ny ratsy fanahy ahafo ny lalany, ary ny tsy marina ahafo ny heviny. Ary aoka hiverina ho amin'ny Jehova ireny fa hamindra fo aminy izy. Eny ho amin'Andriamantsika fa hamela heloka dia hamela heloka tokoa izy. Alleluia, alleluia. Tena hoe zany ten'Andriamanitra lalasana bavy. Ary isan'andro mandrakarivantsika dia misy foana fifandraisantsika amin'Andriamanitra araka ny teniny hoe mivavaha mandrakariva ka aza mitsahatra. Dia androany ten'Andriamanitra raha tonga amintsika mety misy ny lala mahitsy efa nisoritin'Andriamanitra isorantsika lalasana bavy, ary misy ny atao hoe sitrapon'Andriamanitra izay tokony ho tanterahantsika. Mety mivily ianao ka niala tamin'izany sitrapon'Andriamanitra izany. Mety mivily ianao ka mety tafalatsaka ary niala tamin'ny fotoa ambany fahasoavan'Andriamanitra. Androany anefa ten'Andriamanitra dia miantso antsika indray izy hiverina ao ambany fahasoavany. Tena tsara io Andriamantsika raha lasana bavy. Izy ilay te hanome antsika ny tsara, izy ilay te hanome antsika fiainana, izy ilay te hanome antsika ny fiadanana indray. Dia izy ilay te hanome indray miantso antsika hoe manatona ty amiko, ary dia hitoetra ao ambany fahasoavana indray ianao ozy izy. Androany ianao raha mety nisy ny zavatra izay mety hoe nampialanao teo ambany fahasoavan'Andriamanitra, nampivily ianao, nampivily lalana anao ka lasa tamin'ny ankavianao na tamin'ny ankavanana, andaontsika raha lasana bavy amin'izao fotoana izao anandratra ny vavakantsika hiverina eo ambany fahasoavan'Andriamanitra indrayntsika. Ifona sy angataka famindrapo eo anatrehany satria amindra fo dia amindra fo tokoa izy ozy ny teniny. Azandrata vavako amin'izao fotoana izao e. Alleluia. Rainay masina tsara indrindra ho dada misaotra mankasitraka anao izay amin'ny anaran'i Jesosy zanako amin'izao fotoana izao e. Tena misaotra betsaka, tena mankasitraka anao tokoa zahay ny amin'ny zavatra rehetrarehetra izay nataonao sy izay mbola ho atanao amin'ny fiainanay. Dia tena mankasitraka dada amin'izao fotoana izao ianao dada dia mbola nandefa ny teninao indray ianao hanasitrana anay tokoa, ary dia tena hoe teny mamy fitiavana tsisy tahaka ny fitiavanao anay. Dia tena isaorana ianao zany araka sitrahanay feno ny anaranao. Masina ianao ary tena mendrika an'io dia raina mendrika ianao kalazaina mandrakariva ianao dada. Androany indray zahay dia atsoinao zahay hiverina eo ambany fahasoavanao. Eny marina tokoa zany dada, marina zany fa tena hoe nisy ireo zavatra izay nataonay, eny na zavatra izay mbola vao nieritreretinay, zavatra izay nijeren'ny masonay, eny na nytenenin'ny vavanay dada, na tany anatin'ny fonay tany izay mbola tsy nataonay akory aza. Dia misy ireo zavatra izay mety hoe naningotra ny fahasoavana tao anatinay, ary nampivily lalana anay tamin'ny lalana tsy izy. Mifony atanatrehanao izay amin'izao fotoana izao ary mangataka ny famindrapo izay amin'ny anaran'i Jesosy zanakao e. Fa ianao ilay Andriamanitra be fitiavana, ianao ilay Andriamanitra be famindrapo, ary ianao nefa niteny fa fitiavana mandrakizay ianao no nitiavako anao, dia izany namparetako famindrapo anao ka ao anatin'izao fotoam-bavaka izao zay dada. Eny betsaka ny zavatra iren'ny fonay, betsaka ny zavatra mety handrandrainay ao anatin'izao fotoam-bavaka izao. Ka androany izay ity izahay mangataka ny famindrapo, ity izahay mangataka ny famelan-keloka tanatrehanao, satria izay dia tena hoe te hivavaka ary te hanompo anao marina tokoa izay amin'ity androany ity, amin'ny fanahy sy ny fahamarinana tompo. Ka mety nisy ireo zavatra nataonay nampalahelo ny fanamasinao, naningotra ny fanahy masina tao anatinay. Dia androany izay mangataka ny famindrapo izay, mangataka ny famelan-keloka izay tanatrehanao amin'ity androany ity. Andro raha lasana bavinay izay mety any amin'ny toerana tsirairay avy misy azy avy any koa dada, tsy fantatro ary tsy haiko izay zavatra mety hoe nataon'izy ireo tsy araka sitraponao, izay hiverenany eto tongotra koa androany ary hivalozany eto anatrehanao tokoa androany, ary tena hoe fotorotoro sy mangorakoraka nentina eto anatrehanao dada amin'ity androany ity. Angatanay famindrapo, angatanay famelan-keloka, satria na ny hira izay ho asandratray dada, na ny vavaka izay ho ataonay eto androany, na ny teninao izay ho raisinay eto androany, dia tsisy ninina azo ny atao eto raha tsy misy ny famindraponao, misy ny famelan-keloka fa aminao. Dia hidiranay ao amin'ny hevitra masina, hidiranay ao amin'ny fanatrehanao marina tokoa, ary dia handraisanay fahasoavanao, hidiranay ao ambany fahasoavanao amin'ity androany ity. Alleluia, alleluia. Dia misaotra dada, misaotra mankasitraka midera mankalazanao sahady izay amin'ity androany ity, satria fantatray fa ianao ilay Andriamanitra fa famindrapo, dia famindrapo mandrakizay izay nataonao aminay, tahaka an'izay ny fahampanantenana mandrakizay nataonao tamin'ny Davida. Dia izany mbola tehirizinao, izany mbola tazominao aminay androany ihany koa. Dia mamindra fo mamela ny heloka tokoa ianao amin'ity androany ity. Dia fotoam-bavaka tena hoe feno fanatrehanao, feno fahasoavanao, ary ahitanay tokoa zany atao hoe fiainana be dia be, fahasoavana be dia be avy aminao zany tokoa. Dia fotoam-bavaka izay tanteranay androany ity. Misaotra betsaka ray masina tsara indrindra ao, dia raina kalazaina ny anaranao. Misaotra betsaka anao izay fa nandefa ny teninao ianao, manasitrana anay tokoa, ary dia misaotra anao izay ny amin'ny fitiavanao, ny amin'ny teninao, ny fanahy masinao izay fa ampiasainao eto aminay amin'ity androany ity. Mankasitraka raiko tsara indrindra ao. Halleluia, amen, amen. Halleluia. Amin'izao fotoana izao dia andao tena anasa ny fanahy masina amenantsika asianao, andao tena hiandrandra azy izy. Rehefa miandrandra azy sika dia ahitana azy, rehefa miandrana azy sika dia ahitana azy. Ka andao izy asianao iarao
iantso fanay masina anjaka manokana fiainantsika senao fanay masinao avy fenoy ny foko ny amiko tontolo fanay masinao avy faniriko indrindrianao andaoza sianao iara iantso fanay masina fanay masinao avy fenoy ny foko ny amiko tontolo fanay masinao avy faniriko indrindrianao miandrandranao miandrandranao miao anatiko ao fiainam-bava zay avy aminao tsy ho toy ny taloha tompony fiainako fanay masinao milanao a miandrandranao miandrandranao miao anatiko ao fiainam-bava zay avy aminao tsy ho toy ny taloha tompony fiainako fanay masinao milanao a afesika fanay fanay masinao avy fenoy ny foko ny amiko tontolo fanay masinao miandrandranao faniriko indrindrianao miandrandranao miandrandranao Jesao miao anatiko ao fiainam-baovao zay avy aminao tsy ho toy ny taloha Jesao tompony fiainako fanay masinao milanao miandrandranao miao anatiko ao avy aminao tsy ho toy ny taloha Jesao tompony fiainako fanay masinao milanao ai tsy ho toy ny taloha tompony fiainako fanay masinao milanao a fanay masinao milanao ai fanay masinao milanao Alleluia. Dia mbola mpifaliana hatrany no hiara-banantsika tsirairay avy amin'izao fotoana maraina zao ndray ary misaotra ny tompo lehibe ndray androany noho ny amin'ny fahasoavany sy ny famindram-pony izay mbola omeny ahafahana manatanteraka an'izao fanompoana an'Andriamanitra izao isaorana manokana ihany koa ny mpanompony izay mampitatra ary mampivelatra hatrany amin'ny asa fanompoana ato anatin'izao ministerany EC izao dia dokterina sy ny vadiny amin'izao fotoana izao dia hivavaka indray tsika androany ano hivavaka tsika amin'izao fotoana izao ary ny tenin'Andriamanitra izay hojerevantsika dia ho hitantsika atao amin'ny boky ny Salamo 9:20 ary eo amin'ny 9:20 ka indray mivaky-tozo ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe Andriamanitra ao no mampahery anao. Ry Andriamanitra izay miasa ho anay io asehoy ny herinao. Zany ny tenin'Andriamanitra raha lahy sy anabavy amin'izao fotoana izao
ny hery zay hoentsika miady dia tadidio fa Andriamanitra no manome hery atsika tsirairay avy. Ao amin'Andriamanitra no misy ny fandresena, ary ao amin'Andriamanitra ihany koa no misy ny fahefana rehetra. Ka andaosika androany akan'izany hangataka zany hery avy amin'Andriamanitra zany, mba tena hampandresy atsika amin'ny ady rehetra zay atrehantsika tsirairay avy mba hampandresy atsika indray amin'ity maraina ty, manoloana an'ireo karazana hery maro samihafa, hery ny maizina ary hery ny fahavalo zay mitondra fandravana, zay mitondra fanakoritana ihany koa amin'ny fiainantsika tsirairay avy andao ampiasaintsika ary hoentsika ho raisitsika ihany koa zany hery zany androany andravatsika an'ireo karazana sakana blokazy maro samihafa zay ataon'ny fahavalo eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy asany rato ny vavaka ao amin'izao fotoan'izao ary makasitraka anao raiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Manome voninahitra ary mbola mideranao ndray amin'izao fotoan'izao Tompo, misaotra anao noho ny amin'ny hery zay menao anay tsirairay avy, misaotra ny amin'ny fitahinao sy ny amin'ny fitantananao manokana ihany koa ny momba anay rehetra amin'izao fotoana zao Jehovah Andriamanitra. Tompo malalaka etriny dia raisinay ny hery avy aminao androany, ampiasainay ny hery avy aminao amin'izao fotoan'izao Tompo malalo, ka na inona na inona ireo karazana fanahy rehetra, asan'ny fahavalo rehetra, asan'ny maizina, fanahy mitondra fanakorontanana, fanahy mitondra fanelingelenana, fanahy mitondra fandravana eo amin'ny fiainany tsirairay ao amindray amin'ity androany maraina ty, ravana izany androany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Tompo malala ka iseho ny herinao amin'izao fotoan'izao, handrava ireo asan'ny maizina rehetra, aoka ny herinao ny hanjaka amin'izao fotoana zao, hamotipotika ireo asan'ny fahavalo izay mitondra fandravana maro samihafa, izay mitondra elanelana ihany koa eo amin'ny fanompona ianao Tompo. Rava zany sakany zany androany, potika ny asan'ny fahavalo rehetra, manjavona tanteraka ireo karazana fikasany ratsy ny maizina rehetra amin'ny fiainany zanako tsirairay avy amin'ity androany ity. Manonona androany Jesosy malalo fa ireo karazana velam-pandrika maro samihafa, rava sy potika zany amin'izao fotoan'izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fanahy ny aretina, ny fanahy ny fanelingelenana, ireo fanahy rehetra eny amin'ny rivotra ihany koa izay mitondra blokazy sy sakana, ravo zany le voloko amin'ny afon'ny fanahy masina zany amin'izao fotoan'izao, levo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Manambara amin'ity androany ity fa afaka ny tsirairay avy mirosaka ny fanafana, midina ny fanafana amin'izao fotoan'izao, anisambatan'olona indray. Makasitraka anao sady araiko ny amin'ny hery lehibe, ny amin'ny fanafana zay ataonao aminay tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alleluia, amen. Halleluja, tsara ny Tompo e, tsara hatrany izy voarava ny sakana rehetrarehetra ary anamarina antsika ny zany teny zany vakitsika anatin'ny Exodus 5:12 ka hatramin'ny 1:20 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe, ary Miriam mpamina amin'ny vavy anabaviny Arona dia nitondra ny amponga tapaka teny an-tanany, ary nivoaka nanaraka azy ny vehivavy rehetra nitondra amponga tapaka sady nandihy. Ary Miriam namaly ireo lehilahy ireo ka nanao hira hoe, mihira ho an'i Jehovah fa avo indrindra izy, ny soavaly sy ny mpitaingina azy nariny ao amin'ny ranomasina. Amen. Ninona mety zavatra nalefa ny fahavalo andravananao dia efa resy zany, satria Andriamanitra miaraka aminao ka andao hiteny anazy Tompo misandrata ianao amin'izao fotoan'izao ary andao tena ataontsika amin'ny firavoravoana izao fiderana izao. Halleluja, andao itsika rehetra hiarahira, hiara-naratra amin'ny Andriamanitsika. Raha vao manono ny anarandao, misy mandravena sary zao, raha vao manono ny anarandao, misy fahefana ao ambavako ao, ny fahefana sy ny fanapahana ao amin'ny ny fandrakana, ny fitaovam-piadina ary ny famaliana, ny anaranao ny amin'ny fifaliana, Tompo
misandrady io amin'ny fiainako nianaranao ny fahazavany zao tontolo izao tombo misandrady tombo misandrady io amin'ny fiainako nianaranao ny fahazavany zao tontolo izao ndao iara itentsika rehefa manony anarany Jesosy veninao iaraka amin'amy zao fotoana zao raha vao manono ny anaranao misy ela mandraveny asary zao raha vao manono ny anaranao misy fahefana ao ambavako ny fahefana sy ny fanapana ao amin'ny ny fanjakana ny fitaovam-piadina ny famaliana ny anaranao ny amin'ny fifaly misandrady io amin'ny fiainako nianaranao ny fahazavany zao tontolo izao tombo misandrady tombo misandrady io amin'ny fiainako nianaranao ny fahazavany zao tontolo izao nianaranao Jesosy fiarovako nianaranao Jesosy bateriko raha vao mandono ny anaranao misy fahefana ao ambavako ao ny fahefana sy ny fanapana ao amin'ny ny fanjakana ny fitaovam-piadina ny famaliana ny anaranao ny amin'ny fifaly tombo misandrady tombo misandrady io amin'ny fiainako nianaranao ny fahazavany zao tontolo izao tombo misandrady io amin'ny fiainako nianaranao ny fahazavany zao tontolo izao fifaliana sy firavona siketany fa etony tompanjaka andao hoe ira io bikio andihe fa etony mpamnatsika fifaliana sy firavona siketany etony tompanjaka andao hoe ira io bikio andihe fa etony mpamnatsika Deus é mitade Derau an Jehovah now Derau a milifu now Derau a minjeri now Fapirana makuchkuchka Neranam zane Ulma filna diamancha Neranam zane Deras lazar kunacha Wan lani mancha Fedana waliuni Agashani Falinas firavuna siketany etony tompanjaka andao hoe ira io bikio andihe etony mpamnatsika Falinas firavuna siketany etony tompanjaka andao hoe ira io bikio andihe etony mpamnatsika ireo zay mitady Derau an Jehovah now Derau a minifu now Derau a minjeri now Fapiderana makuchkuchka Deranam zane Ulma fitna diamancha Deranam zane Deras lazar funaita Wana ni mancha Fedana waliuni Akashani Fifalinas firavuna siketany etony tompanjaka andao hoe ira io bikio andihe etony mpamnatsika Fifalinas firavuna siketany etony tompanjaka andao hoe ira io bikio andihe etony mpamnatsika Fali lalandava kami tumpu
fifaliana tsy avidina mamiloatra ny ao ampo asandrato asandraton'ny osanga ho feoben'ilay mesy iraira fiderana dambidamby sy fity hoanizany dera hoanizany aza hoan'andriamanitry reriany fa mesika azy izany hoanizany dera hoanizany aza hoan'andriamanitry reriany fa mesika azy izany iankara zao ny tsitoa raha mora veronana iana umbebunina ichizi feno fifalina iana ankara zao ny tsitoa raha mora veronana iana umbebunina ichizi feno fifalina iana wanizani dera wanizani aza wan'andriamanitry reriany fa mesika azy izany wanizany dera wanizany aza wan'andriamanitry reriany fa mesika azy izany wanizany dera wanizany aza wan'andriamanitry reriany fa mesika azy izany aferitsika farany wanizany dera wanizany aza wan'andriamanitry reriany fa mesika azy izany. Alleluia, tsara ny andriamantsika tena mendrika hoderaina ny andriamantsika sady mendrika ankalazaina izy mpanao tsara izy ary andriamanitra tena be fitiavana izy miarabantsika rehetra tompoka amin'ny anaramaherin Jesosy Kristy ary averintsika aminazy voninahitra raha mbola afaka mijoro tahaka izao tsika manompo azy hatrany hatrany ary isaorantsika lehibe andriamanitra isaorana hatrany mpanompon'andriamanitra izay manome fitokisana ahafahana mitombo mivelatra hatrany ao anatiny asa fanompoana dia makasitraka indrindra tompo tonga fotoana fanatitra sy ny ampafolo-karentsika amin'izao fotoana izao anatanteraka ny tenin'andriamanitra fotoana ny fitahiana amen tena ho tahian'andriamanitra ny antsika sianao amin'ny anaramaherin Jesosy Kristy ozy izy ny tenin'andriamanitra ao amin'ny Matthieu toko fahavalo folo andininy faharoapolo mivako toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa na aiza angonandrona telo amin'ny anarako dia ho ampovoany aho amen na aiza ozy izy angonandrona telo amin'ny anarako dia ho ampovoany manatrika antsika sianao andriamanitra amin'izao fotoana izao izy le andriamanitra omniprésent dia na aiza dia misy an'andriamanitra amin'izao fotoana izao misy anazy aty amina misy anazy any aminao amin'izao fotoana izao ozy izy ny tenin'andriamanitra amin'ny Exodosy vakitsika ny tenin'andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Exodosy toko efatra amby telopolo andininy faharoapolo tapany ambany mivako toy izao hoe ary ao ka tsy siseho foana tsy mitondra fanatitra eo anatrehako raha manatrika asy ianao andriamanitra amin'izao fotoana izao okatsika tsy hiseho foana eo anatrehan'andriamanitra fa hitondra fanatitra ho anazy tsika ny tsara indrindra no mentsika sianao an'andriamanitra amin'ity androany ity efa nanao ny tsara tsika hatramin'izay fa mbola anao mihoatra ny tsara hatrany-tsika amezantsika voninahitra n'andriamanitra dia faly amintsika ny dadantsika ary tena hoe izy ny tahantsika amin'ny lafiny rehetra mihitsy dao toy izantsika ny tenin'andriamanitra ao Malakia toko fahatelo andininy enina ka hatramin'ny raika amby folo vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy eto andriamanitra amin'izao fotoana izao dia mino fa ny tenin'andriamanitra dia wakatoavintsika sianao ty tenin'andriamanitra ity dia ny olona izay mandromba an'andriamanitra fa tsy tsika sianao anie izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa ho vakiana ny tenin'andriamanitra dia ho fantatritsika dia tsika sianao azo fahalalana tsara amin'ny alalan'ny tenin'andriamanitra ozy izy ny tenin'andriamanitra
fa izao Jehova dia tsy miova ary anareo ry taranaka Jakoba dia tsy ho fongana. Zany ten'Andriamanitra, tsy miova Andriamanitra ary tsika sianao dia tsy ho fongana satria tsika sianao dia taranaka Jakoba. Hoy izy ny ten'Andriamanitra, hatramin'ny andron-drazanareo dia efa niala tamin'ny didika ianareo ka tsy nitandrina azy. Miverena amiko dia mba hiverina aminareo kosa aho, ho Jehova tompony maro. Amen. Tsika sianao nitandrina ny didin'Andriamanitra satria efa ampahafantariny teniny tsika sianao hoe ato androany miverena amiko dia hiverina aminareo kosa. Raha niala tamin'ny didiny Jehova tsika sianao andeontsika hiverina amin'ny didin'Andriamanitra, anatanteraka ny tenin'Andriamanitra. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny andiny fafito ihany. Nefa hoy ianareo, ahoana ary no hiverenanay? Andromban'Andriamanitra va ny olona no mandromba ianareo? Nefa hoy ianareo, amin'inona moa no andrombana ianao? Amin'ny fahafolo-karena sy ny fanatitra. Voaozina amin'ny ozina ianareo, nefa izao no norobainareo dia izao ianareo rehetra iray firenena izao. Entinareo ny fahafolo-karena rehetra amin'ny trano fireketako mba sikanina ao an-tranoko ary izao toetra amin'izany aho, hoy Jehova tompo maro. Raha tsy hovako ny varavaran'ny lanitra ho anareo ka ampidinako fitahiana manana ampiampy ho anareo ary asiako teny mafy ny valala noho ny aminareo ka tsy hanimba mivokatra ny tany intsony ireny ka dia vombony voalobokareo, hoy Jehova tompo maro. Amen. Zany tenin'Andriamanitra. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra eto ny fahafolo-karena amin'ny trano fireketako, izao toetra amin'izany aho, izy ny tenin'Andriamanitra, fa izy anokatra ny lanitra ao antsika sianao, ampidina fitahiana manana ampiampy, ilay fitahiana tsy arahana alahelo, tsy arahana latsy, fa Andriamanitra tompo maro manatanteraka an'izany. Ary izy anisy teny mafy ny valalam-pandany eo amin'ny fiainantsika sianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Raha matanteraka ny tenin'Andriamanitra, raha makatò ny didin'Andriamanitra tsika sianao dia izy anatanteraka ny teniny amintsika sianao. Tsisy tenin'Andriamanitra raraka amin'ny tany izany fa tsy maintsy tanteraka ny tenin'Andriamanitra. Amen. Deo tohizantsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Matthieu toko fa 1:20. Vakitsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Matthieu toko fa 2:20 andiny fa 5:20 ka hatramin'ny 2:20. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra, ny nanontanian'i Jesosy ny amin'ny mandoha volahetra sy ny amin'ny Kaisara. Ary tamin'izany dia lasa ny fariseo ka niara-ny saina mba hamadrika azy amin'ny teniny. Fariseo namandrika an'i Jesosy tamin'ny teniny. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra, dia naniraka mpianatra mba amin'ny Herodiana keo aminy izy ka nanao hoe, mpampianatra ho fantatray fa marina ianao ka mpampianatra marina ny lalàn'Andriamanitra ary tsy manay olona satria tsy mba mizahatavan'olona. Koa lazao aminay ary ny hevitrao, moa mety va ny mandoha volahetra ho an'i Kaisara sa tsia? Fa Jesosy nahalala ny faharatsiany dia nanao hoe, nahoana maka fanahy ianareo ary mpiatsara velatsia aseho ihany fa ratsa kely fandoha amin'ny hetra dia nitondra denariay izy. Ary hoy Jesosy taminy, aniza io sary sy soratra io? Hoy izy taminy, an'i Kaisara. Dia hoy Jesosy taminy, aloava an'i Kaisara ary izay an'i Kaisara, ary ho an'Andriamanitra izay an'Andriamanitra. Amen. Zany tenin'Andriamanitra. Aniza ozy io sary sy soratra amin'ny denariay io? Tsaroa fa reny vola imprimé reny dia misy olona izay ohatra hoe manamboatra dia ireny dia mahazo vola ireny amin'ny alalan'ny tsika sianao hoe mandray vola dia misy hetra aloha amin'ireny, amin'ny hofatrano, amin'ny kolazy, amin'ny jiro, amin'ny rano, misy vola alohantsika ny eo anatin'izany. Fa hoy izy ny tenin'Andriamanitra hoe, aloavo an'i Kaisara izay an'i Kaisara ary aloavo an'Andriamanitra izay ho an'Andriamanitra. Tsaroa fa tsika sianao mitsory tahaka izao raha ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitahiany, ny famindrapony amintsika sianao tsy ho avidintsika vola izany, fa aloavy ho an'Andriamanitra izay ho an'Andriamanitra. Dia mino fa tsika sianao eto androany tsy hakafanana Andriamanitra fa malala ny tenin'Andriamanitra. Tsika aloavo an'i Kaisara izay an'i Kaisara ary aloavy ho an'Andriamanitra izay ho an'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra farany hovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Korintiana 2:7-9 ka hatramin'ny 9. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fa izao no lazaiko, izay mamafy kely dia kely no jinjainy, fa izay mamafy be kosa dia
be kosa no hojinjaina. Oka ny olona rehetra samy hanao arak'izay neny fony avy, tsy amin'ny alahelo na amin'ny faneriterena fa mpanome fifaliana no tian'Andriamanitra. Ary Andriamanitra mahay mampitombo fahasoavana rehetra aminareo mba hanananareo ny olony rehetra mandrakariva amin'ny zavatra rehetra ka hitombo amin'ny asa tsara rehetra. Amen. Izany ten'Andriamanitra. Hozy izy ny ten'Andriamanitra hoe izay mamafy kely dia ho kely ny jinjainy, fa izay mamafy be dia be kosa ny jinjainy. Oka ny olona rehetra hozy izy ny ten'Andriamanitra samy hanao arak'izay iriny fony avy, tsy amin'ny alahelo, tsy amin'ny faneriterena, fa tsika asianao eto androany hozy ny ten'Andriamanitra mpanome amin'ny fifaliana izany ny sitrak'Andriamanitra. Ame an'Andriamanitra ny fifaliana tsika asianao ame an'Andriamanitra araky ny habeny ao am-potsika, araky ny habe fahasoavana izay no raisitsika tsika asianao androany dia tsika asianao hijinja amin'ny fotoana izay anatanteran'Andriamanitra fijinjana ao fiainantsika asianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Andriamanitra dia Andriamanitra tompon'izao rehetra zao. Hozy izy ny ten'Andriamanitra Andriamanitra ampitombo, Andriamanitra hozy izy mahay mampitombo fahasoavana rehetra ao aminareo mba hanananareo ny olona mandrakariva amin'ny zavatra rehetra. Hozy izy ny ten'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra dia tsy oriny ininitsika asianao rehefa manatanteraka ny ten'Andriamanitra. Amin'izao fotoana izao ary dia andaontsika nandratra ny fanatitra antsika ho an'Andriamanitra. Fafolo-karena ihany koa raha manao an'izany ianao androany. Asandratsika izany ho an'Andriamanitra. Ataovy amin'ny tanantsika ankavanana ho fanajantsika an'Andriamanitra dia atolotsika ho anazy ihany koa ny tenantsika satria ilaina fanavoazana, fanoloran-tena isan'andro ho an'Andriamanitra. Ary ny ten'Andriamanitra miteny hoe atoloro ny tenanareo fanatitra velona masina sitrany fa izany fanompom-panahy araka sitrapona Andriamanitra. Eto ihany koa tsika asianao hifona amin'Andriamanitra mba hita an'Andriamanitra ny antsika amin'ny alalan'ny fanatitra izay ataontsika asianao satria izy ny ten'Andriamanitra izay matio apoa izy ny ahita an'Andriamanitra. Ary tsy raisin'Andriamanitra fanatrintsika raha mbola misy fahalotona, raha mbola misy faharatsiana ny anatiny fotsika asianao any mamelany namanao, mamelany manodidina anao fa Andriamanitra androtsaka ny fahasoavana rehetra amintsika asianao dia asandrato fanatitra antsika ihany koa ho anazy amin'izao fotoana izao. Asandrato ary feo antsika tompo. Dada amin'izao fotoana izao dia misaotra anao izay satria tombontsoa lehibe no omena ho anay androany tonga eto anatrehanao izay anatanteraka ny teninao izay satria ny teninao miteny hoe aza miseho foana tsy mitondra fanatitra eo anatrehanao fa ianao miteny fanaizanay izay angonandrona telo amin'ny anarinao dia eo ampovoany ianao. Eto ianao amin'izao fotoana izao Andriamanitra voalohany indrindra dia tena makasitraka anao izay amin'ny fitahiana fahasoavana zavatra rehetra izay nataonao Andriamanitra dia hisaorana lehibe anao izany. Eto androany Andriamanitra dia manolotra ny tenanay ho fanatitra velona masina sitrakao izay okany aminay rehetra Andriamanitra mba tena hoe ho akasitrahanao izany. Fa raha misy kosa tombo tsy fahatanterahanay raha mbola misy ololo-po aty anatinay, misy otro-po aty anatinay, misy fahatezerana aty anatinay Andriamanitra, misy ihany koa Andriamanitra hoe alahelo amin'ny anaranao Jesosy Kristy dia fona izay ary eto koa izay tombo dia mamela ny namanay, mamela manodidina anay ary diovy amin'ny ranao izay Jesosy Kristy sasao izay satria tia hita ny tenanay, tia hita ny fiainanay ho tahina izay Andriamanitra amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy. Atolotray Andriamanitra fanatitra anay tahaka fanatitra izay natolotry, tahaka fanatitra izay natolotry Abrahama nanolotra ny Isaka izy dia nakasitranao izany Andriamanitra satria tamin'ny fony rehetra dia tahaka izany koa eto androany nanateranay fanatitra amin'ny fonay rehetra Andriamanitra dia raiso izany fanatitra izany. Raiso raha misy manao ampahafolo-karena, raiso Andriamanitra raha misy manao voady sakrifisy eo anatrehanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amin'ny voninahitra ny anaranao izany Andriamanitra. Oka tonga hemboka mantra mampofona Andriamanitra ho akasitrahanao izany fanatitra izany amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy. Misaotra indrindra raha eo. Aleluia. Amen. Dada amin'izao fotoana izao ihany koa dia mivavaka ho an'ny zanakao tsiraray avy izay manatanteraka ny teninao amin'ny alalan'ny fanatitra sy ampahafolo-karena sy ny voady sy ny sakrifisy eto androany mba handrotsaka ny fitahiana manana ampoampoany tsiraray avy anenao Andriamanitra. Ary araka ny teninao teo fa ianao mahay mampitombo fahasoavana rehetra hozy izy ny tenao Andriamanitra dia ianao ny ampitombo an'izany ho an'ny tsiraray avy, ananany tsiraray avy ny olon-fanay masonao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Misaotra indrindra raha eo ary mpanomponao ihany koa Andriamanitra dia hoentiny
tanatrehana meo fahendrena tolosaina izy Andriamanitra anatin'ny fitantanana zany vola izany tena hoe voninahitry ny anaranao Andriamanitra fitantanany an'izany vola zany mba ho fitahina ho amin'ny fiangonana fitahina ho amin'ny mpanomponao ihany koa Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia makasitraka indrindra raha eo tera laza voninahitra dia ho anao rery any. Halleluja, amen. Amen. Tsara ny Andriamantsika tehirizy tsara ny fanatitra sy ny ampahafolon-karena voady ny sakrifisy raha nanao an'izantsika sy ianao amezantsika voninahitra ho an'Andriamanitra rehefa tonga ny fotoana anatanterantsika hoe aterina na hoe alainy mpanompon'Andriamanitra dia ataontsika izany tena hoe voninahitra Andriamanitra rery any. Ndeo tsika amin'izao fotoana izao ifantoka satria manatrika antsika sy ianao mpanjaka ilay masina indrindra. Ndeo tsika amin'izao fotoana izao itoy amin'ny fandarana manaraka eto ny Andriamantsika andao ary toboka. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny tenako androany ary misaotra an'Andriamanitra amin'ny tombonsoa nomeny anahy afahako miara-manompo miaraka amintsika eto androany ary misaotra ihany koa ny mpanompon'Andriamanitra name fahafahany anahy androany ary misaotra ny tompo satria nisafidy ahy izy hitondra teny ho antsika amin'izao anio izao fa mialohan'izany tiako andao itsika sy ianao ande iankohaka amin'Andriamanitra tena anandratra ny feo atsika isika misaotra an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra nataony tamintsika fiainatsika ary tena manandratra anazy fa tsara tamintsika izy sandrato ny feo anao mino fa ainao ilay hira manao hoe iza no toa anao iza marina ny toa amin'Andriamanitra zareo tena tsy misy mitsiny ary ohatra ka hoe ianao mbola tsy nizara live mangataka aminao zarony live amin'izao fotoana izao mba isy olo afaka miaraka amintsika iankohaka amin'Andriamanitra misy tenin'Andriamanitra ao amin'ny fanatrehany misy afikisa-pifaliana na aiza misy anao dia afantariny fa miaraka aminao Andriamanitra any satria izy ilay Andriamanitra omniprésent any misy anao izy aty miaraka aminay izy ao anatin'ity live ty izy dia andeontsika asianao anandratra anazy anio. Iza no toa anao Tompo no arinao zahay hitovy aminao fa iza no toa anao Tompo ndreto izahay manandratra anao iza no toa anao iza no toa anao Tompo no arinao zahay hitovy aminao fa iza no toa anao Tompo ndreto izahay manandratra anao asandrantray ny tananay oamilay oavindray asandrantray ny tananay fa iza no toa averintsika iza no toa anao iza no toa anao Tompo no arinao zahay hitovy aminao fa iza no toa anao Tompo ndreto izahay manandratra anao asandrantray ny tananay oanilay oavindray asandrantray ny tananay fa iza no toa fa
fitiavanay anao mandraky izay, ny fitiavanay anao mandraky izay. Fanahy masinao tonga soitry anao, mandray anao zahay raiso ny toeranao, ianao no andrandray anay, milanao ny vonay, fa maniry maro ny fanatrehanao. Fanahy masinao tonga soitry anao, mandray anao zahay raiso ny toeranao, ianao no andrandrainay, milanao ny vonay, fa maniry maro ny fanatrehanao. Avy mamenoy tanteraka fa eto anao, tsy ho feno zavatra fao afa-tsy ianao, itondray ny fiainanao, tompo ao anatiko ao, fanahy masinao fanahy fanahy masinao tonga soitry anao, mandray anao zahay raiso ny toeranao, ianao no andrandrainay, milanao ny vonay, fa maniry mafy ny fanatrehanao. Fanahy masinao tonga so mandray anao zahay raiso ny toeranao, ianao no andrandrainay, milanao ny vonay, fa maniry mafy ny fanatrehanao. Avy mamenoy tanteraka fa eto anao, tsy ho feno zavatra fao afa-tsy ianao, itondray ny fiainanao, tompo ao anatiko ao, fanahy masinao mamiko indrindra anao. Avy mamenoy tanteraka fa eto anao, tsy ho feno zavatra fao afa-tsy ianao, itondray ny fiainanao, tompo ao anatiko ao, fanahy masinao mamiko indrindra anao, fanahy masinao mamiko indrindra anao, fanahy masinao mamiko indrindra anao, avy fanahy masinao
avy mamenoy tanterakay fahitry anao tsy ho feno zavatra fao afa-tsy anao itondray le fiainanao tompo ao anatiko ao fanay masino maomiko indrindra anao avy mamenoy eto anao tsy ho feno ninonao ianao irary itondray le fiainanao tompo ao anatiko ao fanay masino mamiko indry avy mamenoy tanterakay fahitry anao tsy ho feno zavatra fao afa-tsy anao itondray le fiainanao tompo ao anatiko ao fanay masino mamiko indrindra anao fanay masino mamiko indrindra anao fanay masino mamiko indrindra anao. Alléluia. Tena mamiko fanay masina ary avy hatrany alohan'ny idirantsika tenin'Andriamanitra ndeotsika tena ametraka an'izao fotoana izao indrindra ametraka ny teny zay ho zarainy eto androany ompelatanan'ny tompo tena hoe hiasa mihitsy mifanay masina androany hiasa amin'ny fiainatsika tsirairay avy zay manaraka an'izao live zao ary manasanao ihany koa raha mbola tsy nizara ianao zarao zao live zao fa hiasa eto anio fanay masina izy tsy miova maly anio ary mandrakizay ary mbola vonina izy anatsara amin'ny fiainatsika tadidio fa ty volana ity dia volana famafazana ary taona famokarana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia mino fa ao anatin'izao tenin'Andriamanitra izao tena samy amokatra isika sianao fa melohan'izany isika sianao dia mila mamafy ndeo isika sianao ivavaka amin'izao fotoan'izao mba hiasa tanteraka eto fanay masina mino fa efa matsapa ianao fa efa miasa izy ary andao fa mila feno hatrany-tsika mila anazy ary ny teny milaza hoe tsy mahefa ninintsika tsy mahavita ninintsika raha tsy ao mifanan'Andriamanitra. Raha io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tena misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amin'izao fotoana izao mankasitraka anao zay dada nanomboka an'ity live tika hatramin'izao dia teto foana ianao niaraka taminay eny mino zay dada fa tena niraisinao ny fiderana ny vavaka ny fiankofana nataonay tena hoe tonga heboka manitra teo anatrehanao izany an'io maraina ary amin'izao fotoan'izao dada mbola mila anao zay ao anatin'ny teninao satria ny teninao dada dia manafaka ny teninao dia mampahery ny teninao dia manova ny fiainanay ary ny teninao dada tsy mandeha rery fa ny teninao mandeha miaraka amin'ny fanahinao masina ary miaraka amin'ny révélation zay indrindra dada ilainay fanahinao masina androany hiasa mahery vaika ikasika amin'ny fiainan'ny olona tsirairay avy zay manaraka an'izao live zao amin'izao anio maraina izao misaotra sady anao zay dada satria fantatray fa ianao ilay Andriamanitra mpiainy vavaka ary manatanteraka ny teninao ihany koa ianao hoe naiza na aiza misy rona teny miony amin'ny anarako dia ovony aho mino dada fa hiaraka aminay ianao anatrika anay hatramin'ny farany ianao hiasa amin'ny fomba mahagaga ianao ame fijoroana vavinombely any zanakao tsirairay avy ianao dia mankasitraka sady anao zay ameny omenay anao sehatra tanteraka malalaka ataovy ny asanao tsara indrindra misaotra anao zay ray eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen amen. Alléluia, averpeto miarabantsika rehetra zay vao zao vao tafiditra ao anatin'ny live
ary anoy ny tenin'Andriamanitra zay efa nomen'Andriamanitra amin'ny mpanompiny ho an'ity volana janvier ity, zany hoe volana famafazana. Ary vakintsika avy hatrany ny tenin'Andriamanitra zay hitantsika ao anatin'ny Korintiana 4:9-1 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Miaravakintsika ozy tenin'Andriamanitra manao hoe fa izao no lazay, izay mamafy kely dia kely jinjainy, ary izay mamafy be dia be kosa no jinjainy. Amen. Ao anatin'ity fotoam-bavaka androany ity ary mba raha ianao zao mieritreritra hoe ny olona manko ny maro efa miteny erakin'izao tontolo zao hoe ity taona 2022 ity dia ho sarotra ho mafy, marina kosa hoe miaratsy izao tontolo zao. Fa ho antsika sy ianao Andriamanitra nameteny, Andriamanitra namoaka teny faminaniny mba hijoroany tsika sy ianao. Izany teny zany dia hoe taona famokarana. Isika sy ianao dia tsy ho mainmaina amin'ity taona ity, fa amokatra antrany hatrany, satria izany teny nampanantenainy Andriamanitra atsika sy ianao ary navoakany tamin'ny vavan'ny mpanompiny izany. Alohany hidirako tenin'Andriamanitra zay ho zaraiko aminao ary mety hoe tsy tao anatin'ny live ianao tamin'ny ny 2 semaines lasa teo ny tenin'Andriamanitra no misy zavatra anankiray ny tena nizarainy mpanompon'Andriamanitra tena hoe nakasika be anahy tiako averiko androany lay momba ny 3T. Anankitelo ny voalohany indrindra ozy izy hoe ny teny, dia faharoa ny talenta, dia fahatelo ny toetra. Mino fa niraisinao tsara le izy satria reny zavatra anankitelo reny rehefa tena dinihako araka ny tenin'Andriamanitra mila misainisainy tsy hoe eto an-tany fotsiny isika sy ianao no amokatra. Fa rehefa mamafy isika eto an-tany dia zany famokarana zany dia ho an'ny fiainana mandrakizay. Satria voalohany indrindra rehefa jeraintsika ny tenin'Andriamanitra, ny teny zay nolazain'ny mpanompo hoe ny teny voalohany indrindra ny teneny. Rehefa nakasika anazy zany teny zany dia tena nijery tokoa. Ozy tenin'Andriamanitra manao hoe ny tenin'Andriamanitra dia tsy ho voafoana mihitsiny. Tsy afaka foanany mihitsy ny tenin'Andriamanitra. Ary ny teny anankiray ao anatin'ny 1 Petera 1:25 ozy tenin'Andriamanitra manao hoe fa ny teny tompo mahatra mandrakizay ary izany ny teny filazany tsara izay notoriana taminareo. Zany hoe ny teny rehetra zay torian'ny mpanompon'Andriamanitra, ny tenin'Andriamanitra zay voasoratra rehetra dia mahatra mandrakizay, tsy afaka esorintsika mihitsiny. Ny faharoa raha mijery resaka talenta ny teny mpanompon'Andriamanitra dia misy tenin'Andriamanitra momba ny talenta nge jerevantsika ao anatin'ny Matthieu 25:21. Zay vakitsika toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, hoy ny tompony taminy, tsara izany ry mpanompo tsara sady mahatoky, nahatoky tamin'ny kely ianao dia ho tendreko ho anapaka ny be, midira amin'ny fifaliana ny tomponao. Zany koa dia mandrakizay, tsy hoe aty ihany tsika no hiditra amin'ny fifaliana ny tompontsika rehefa nampiasaintsika ny talenta nomen'Andriamanitra tsika eto an-tany. Faly be amintsika Andriamanitra dia miditra amin'ny fifaliana ny tompontsika koa rehefa tapitra ny fiainana eto an-tany dia hoentintsika mandrakizay zany amin'ny fifaliana, tena hoe miaina amin'ny fifaliana mandrakizay miaraka amin'ny tompo. Fahatelo ny zavatra fahatelo ny zarain'ny mpanompon'Andriamanitra dia hoe toetra. Dia nandeha nijery koa toetra. Ny toetra tsika andao vakina aloha ny tenin'Andriamanitra Matthieu 9:4-20 ka hatramin'ny 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy miaravakintsika. Dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany, raha misy olona tia anaraka oka izy andany tenany sy hitondra ny azo ny fijaliany ka anaraka. Fa na izy te hamonjy ny ainy
dia avery azy ary na iza na izy no avery ny ainy no ny amby dia ahazo izany. Fa inona moa no soa ho azon'ny olona raha mahazo izao tontolo izao kanefa avery ny ainy, ary ina no omen'ny olona ho takalo ny ainy? Fa ho avy ny zanak'olona amin'ny voninahiny ny rainy, mba miny anjely dia amaly ny olona rehetra araka ny ataony. Zany hoe reny zavatra anankitelo zaray mpanompon'Andriamanitra io rehefa ny tena nitsaikitsaiko tsy hoe saintsaiko tsy hoe eto an-tany fotsiny isika no miaina ao anatin'ny famokarana, fa zavatra afafintsika eto dia mbola ho jinjaintsika izany any an-danitra. Ho avy ozy tenin'Andriamanitra ny zanak'olona ka arakansika izy dia amaly ny olona rehetra araka ny ataony. Dia hiteny aminao hoe ao anatin'ity volana famafazana ity dia okenao tena hoe andray an'izany amponao, tena hoe anatateraka an'izany satria tsy hoe momba ny fiainana eto an-tany fotsiny lay famokarana izay iainantsika avy eo, fa tena hoe any an-danitra koa isika mbola iainao anatin'izany. Tena manasanao tena miangavy aminao raha misy zavatra mila ovaina amin'ny toetra, raha misy zavatra mila atao amin'ny talenta izay nomen'Andriamanitra antsika, raha mila mampiasa finoany amin'ny tenin'Andriamanitra dia ataovy izany, fa mahasoa antsika izany. Dia izay no idirako amin'ny tenin'Andriamanitra izay nomen'Andriamanitra na indray hoe hozaraiko amintsika. Ho hitantsika le izy ao anatin'ny Salamo voalohany. Salamo voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny 7. Ny zavatra zaraiko amintsika androany mitondra lohateny hoe tenin'Andriamanitra dia Jesosy Kristy velona miaraka amin'ny fanahy masina. Zay no zaraiko amintsika anio manomboka antsika tenin'Andriamanitra amin'ny Salamo voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny 7 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Vakitsika toy izao: sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy, ary tsy mijany eo amin'ny falehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahany mpaniratsira. Fa ny lalan'ny Jehova no sitrany, eny, ny lalany no saintsainy andro aman'alina. Dia tahaka ny hazo amboleny eo amoron-drano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoana, ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia atao lavrara avokoa. Amen. Amen. Raha te hamokatra isika senao dia mila arantsika tsara io tenin'Andriamanitra andiny voalohany io. Avy hatranintsika andeha hijery inona zavatra mila tandremantsika, inona zavatra mila ovaintsika araka ny tenin'Andriamanitra io mba ahafahantsika tonga amin'ilay andiny 7 hoe dia ho tahaka ny hazo amboleny eo amoron'ny rano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoana. Zany hoe rehefa arantsika zavatra tenenin'Andriamanitra antsika andiny voalohany sy faharoa dia tena ho tahaka ny hazo izay namboleny amoron-drano isika senao ary dia tena amokatra araka ny tenin'Andriamanitra. Zavatra voalohany indrindra mivolaza ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Salamo voalohany andiny voalohany. Zavatra voalohany indrindra teneny hoe tsy mila isika mandeha ao amin'ny fisainany ratsy fanahy. Tsy mila mandeha ao amin'ny fisainany ratsy fanahy. Amin'ny teny frantsay zany hoe dikan'izany hoe isika zany tsy mila mandeha araka ny conseil ny ratsy fanahy. Raha ohatra ka hoe misy zavatra lalovanao ohatra, misy zavatra sarotra lalovanao, dia tsy mandeha zany ianao any amin'ny ratsy fanahy no antaninao hoe inona zavatra tokony ataonao, satria zavatra ho teneny aminao zany dia iteny fisainana ratsy izy. Iteny fisainana ratsy izy.
renao zanak'Andriamanitra dia tsy mila mandeha arakin'izany, tsy mila mandeha amin'ny fisainany ratsy fanahy. Mila isika sy ianao mandeha araky ny tenin'Andriamanitra. Inona voalaza ny tenin'Andriamanitra momba ny situation misy anao? Zany zavatra voalohany indrindra tandremantsika. Tsy mila isika mandeha ao amin'ny fisainany ratsy fanahy. Tsy mila raisintsika mihitsy ny conseil ny ratsy fanahy. Tandremantsika tsara io. Raha ohatra ka hoe tsy tandremantsika tsara io dia tsy hamokatra isika. Faharoa, jerevantsika tsy mila mijano eo amin'ny lalan'ny faleam-panota. Tsy mila isika mijano ao amin'ny lalan'ny faleam-panota. Inona moa ny lalana aleam-panota? Mampanotana zany dia manatanteraka ny filanofo zany izy. Zany hoe zay resaka ota rehetra dia ataony avokoa zany. Andao jerevantsika tenin'Andriamanitra ao anatin'ny Galatiana 5:22, Galatiana 5:19 ka hatramin'ny 21 azafady. Galatiana 5:19 hatramin'ny 21 azava kokoa amintsika hoe tsy mila mijany amin'ny lalana faleam-panotsika. Zany hoe tsy mila isika mandeha aranofo. Ozy tenin'Andriamanitra manao hoe fa miharihary ny asan'ny nofo dia izao: fijangajangana, fahalotona, fijejejona, fampontsampy, fanaovany odi-ratsy, fandrafina, fifandirana, adilay, fiavonavonana, fifampiadina, fisarahana, fitokoana, fialonana, fahamamona, filalaovan-dratsy. Ary ny toy izany izay lazaiko aminareo raha teo, tahaka ny voalazako fahiny koa, fa izay manao izany dia tsy andovo ny fanjakan'Andriamanitra. Tadidio hatramin'ny voalohany teny taminao hoe ny zavatra afafintsika dia mitondra mandeha amin'ny fiainatsika mandrakizay, tsy hoe mijanona eto an-tany. Zany hoe zany araky ny tenin'Andriamanitra hoe tsy mila isika mijany ao amin'ny lalan'ny faleam-panota. Raha ohatra ka ianao mahita ny tenanao manao an'ireny zavatra ireny, mila ianao manapa-kevitra androany miala amin'izany. Satria maninona? Raha tsy miala amin'izany isika dia mamesehatra ny zareo akatoerana bebe kokoa ao anatintsika. Rehefa makatoerana bebe kokoa ao anatintsika ireny faharatsiana ireny dia lasa mietofe ny tenin'Andriamanitra, lasa miangeja ny tenin'Andriamanitra noho ny reny zavatra ratsy ireny. Raha te hamokatra isika, raha tiantsika tena mamokatra ny tenin'Andriamanitra amin'ny fiainatsika, mila alavirintsika tanteraka ireo zavatra ireo. Ao anatin'ny Apokalipsy ihany koa misy teny mitovy an'izany. Ao anatin'izany koa mbola misy toy hoe resaka lainga. Io resaka lainga io maro amin'ny kristianina voan'izany. Satria hony i Abraham nandainga lainga masina hony, niteny hoe anabavy noho ny Sara de tandremo. Lainga kely, lainga be de fahotana izany. Tsy misy ny tena marina hoe lainga kely ny lainga be, revo lainga dia lainga. Isika sy ianao zany mila mangataka amin'ny tompo raha tena te hamokatra mihitsy reny zavatra mietofe, reny zavatra tena hoe tsy mamela ny tenin'Andriamanitra mamokatra amin'ny fiainatsika, mila tapahantsika fifandraisana amin'izany androany. Samy mandiny tenitsika sy ianao, na ianao manaraka na iza ihany koa. Tsy hoe izany ampiasain'Andriamanitra iza rahateny dia hoe masina be, dia hoe tsy misy fahalemeny. Matona tson'Andriamanitra nge isika dia amboarana trano, fa mila isika sy ianao hoe manaiky ny tenin'Andriamanitra miasa amintsika. Mila tsy mijany ao amin'ny lalana faleam-panota isika.
mila tsy mikopie, mila tsy manao kopie amin'ny mpanota isika. Zavatra fahatelo jerevantsika ozy tenin'Andriamanitra ao anatin'ny Salamy voalohany hoe ary tsy mila mipetraka amin'ny fipetrahany mpaniratsira. Indraindray mety mahita ny tenanao ihany koa ianao lasa koa ianao maniratsira. Hoe misy zavatra mandeha, misy resaka mandeha dia eo koa ianao manisy ny resaka, manampy resaka, nefa fantatsika hoe zavatra tsy mety izany. Ireny zavatra ireny zareo raha tena tandremantsika dia tanteraka amin'ny fiainantsika ny tenin'Andriamanitra hoe tahaky ny hazo namboleny amoron-drano isika sy ianao dia mamoa amin'ny fotoana. Ny ravontsika dia tsy ho malaza mihitsy ary ny asany rehetra dia ho ataon'Andriamanitra lavrava avokoa ny asantsika sy ianao. Ary misy tenin'Andriamanitra koa mbola tiako zarainy amintsika zay ho hitantsika ao anatin'ny Marka 4:13 ka hatramin'ny 20. Ao anatin'io teo nijerevantsika inona zavatra mila ialantsika, inona zavatra mila esorintsika, zavatra tsy tokony ataontsika. Dia amin'ity parabola anankiray izay nolazain'i Jesosy tamin'ny mpianany ity ihany koa misy zavatra ho raisintsika ao anatin'io, zavatra mila hitandremantsika ihany koa. Miaravakintsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manomboka 13 ka hatramin'ny 20 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Marka 4:13 ka hatramin'ny 20. Miaravakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ozy izy taminy, tsy azonareo va ilay fanoharana teo? Ho nataonareo ahoana ahafantatra ny fanoharana rehetra? Ny mpamafy dia mamafy teny, ary ireto no ilay teo amoron-dalana dia izay amafazany teny, fa rehefa nandre izy dia avy niaraka amin'izany Satana ka nanaisotra ny teny izay nafafy ny tao aminy. 21. Ary tahaka izany koa ireto no ilay voafafy teny tamin'ny tany mahariva ambony vatolampy, dia izay nandre ny teny ka malaky nandray izany amin'ny hafaliany, nefa tsy manampaka ao anatiny ireny, fa mahatra vetivety foana. Ko rehefa afaka izay ka tonga izay fahoriana na fanenjehana noho ny teny, dia tafitohina miaraka amin'izany izy. 22. Ary misy hafa ihany koa izay voafafy teny amin'ny tsilo, dia ireo no ilay nandre ny teny, fa ny fiahiahina izao fiainana izao sy ny fitaka, ny arena ary ny filan'ny zavatra hafa miditra dia mangeja ny teny ka tsy mamoa izy. 20. Ary ireto no ilay voafafy teny amin'ny tany tsara, dia izay nandre ny teny ka nandray azy dia mamoa. Ny sasany avy 30 eny, ny sasany avy 80 eny, ary ny sasany avy 100 eny. Amen. Raha namaky tany ambony ianao dia misy parabola ny tenenin'i Jesosy tamin'ny mpianany. Dia tao anatin'ilay voavakintsika io dia nanazava Jesosy hoe inona dikan'ilay parabola, inona dikan'ilay fanoharana teo. Ary raha jerevantsika ao anatin'io ro zavatra mila hitandremantsika, mila amboarintsika. Araka ny tenin'Andriamanitra teo voalohany indrindra, rehefa misy tenin'Andriamanitra tahako amin'izao fotoana izao, ianao miaino tenin'Andriamanitra. Raha ianao amin'izao fotoana izao miaino fotsiny, dia mety tsy hamokatra ianao.
fa araka ny tenin'Andriamanitra dia mila sady miaintsika mandray tsara isika avelantsika mahazo faka ao anatintsika tenin'Andriamanitra dia izay izy vao mamokatra. Jereny zavatra mila ataontsika rehefa andeha isika iaino tenin'Andriamanitra. Voalohany indrindra mila vonina ny fontsika mba andre sy andray ny tenin'Andriamanitra. Mila vonina ny fontsika mba andre sy andray ny tenin'Andriamanitra. Raha ohatra ka hoe tsy vonina isika andre, tsy vonina isika andray ny tenin'Andriamanitra dia tsy hitondra vokatra amin'ny fiainantsika izany. Jerevantsika ohatra ao amin'ny fiangonana, tonga maro ny olona tonga amin'ny fiangonana, teny anankiray ihany, teny mitovy ihany ny zarain'ny mpanompon'Andriamanitra amin'ny olona rehetra teo. Nefa kosa misy vitsy ihany no miverina miaraka amin'ny fijoroana vavin'olombelona. Mba nanontany teny ve isika hoe fa ahoana vitsy ihany miverina miaraka amin'ny fijoroana vavin'olombelona? Matoa le olona miverina miaraka amin'ny fijoroana vavin'olombelona dia tena hoe vonina izy, andeha izy iaino tenin'Andriamanitra dia vonina izy miaino, vonina izy mandray. Dia raha miaino sy nandray tsara izy dia mitondra vokatra tsara amin'ny fiainany dia mijoro vavin'olombelona. Voalohany indrindra mila isika sy ianao vonina ny fontsika mandre sy mandray ny tenin'Andriamanitra. Faharoa zavatra jerentsika, mila isika, mila avelantsika mahazo faka ao anatintsika ny tenin'Andriamanitra raha tiantsika amokatra izany. Averintsika mila avelantsika mahazo faka ao anatintsika ny tenin'Andriamanitra mba ahafahantsika amokatra. Jereo inge andiny fa 17 vakintsika hozy tenin'Andriamanitra hoe andiny fa 19 ary. Ary tahaka izany koa ireto no voafafy tamin'ny tany maharivo ambony vatolampy dia izay mandray ny teny ka malaky mandray izany amin'ny fifaliana. Nalaky nandray ilay olona. Nefa jereo zavatra nitranga avy eo, nefa tsy manapaka ao anatiny. Malaky mandray, ohatra kely, mandefa teny mpanompon'Andriamanitra, miteny zavatra anankiray dia manao hoe ianao amen ny falibe ianao miteny an'ilay amen. Tsara. Zany amen zany dika hoe tanteraka amin'ny fiainantsika izany. Fa tsy mijanona amin'ilay amen isika, fa mila avelantsika mahazo faka ao anatintsika ilay tenin'Andriamanitra. Satria ny tenin'Andriamanitra raha vao tsy mahazo faka, raha vao tsy misy ny rasinina dia tsy afaka aniry izy, tsy afaka amokatra. Ohatr'izany koa ny tenin'Andriamanitra. Raha tsy avelantsika mahazo faka, zany atao hoe mahazo faka zany ange zareo dia hoe misainsaina n'ilay tenin'Andriamanitra isika. Aletika tsika ao anatintsika mihitsy n'ilay teny. Mahazo faka tsara izy dia avy eo aninona amokatra ny tenin'Andriamanitra. Zavatra fahatelo jerevantsika dia mila tandremana ny fiahiahina amin'izao fiainana izao. Ny fitaka, ny hareny ary ny filanofo sy ny zavatra hafa mba tsy hiditra aminao. Ary amin'izao fotoana izao satria miaina amin'izao fotoana izao tsika dia alaina ohatra amin'izao fotoana izao. Miaina hoe mitahotra ny olona, manany ny olona, ahoana ny hoaviko, ahoana ny apitso, noho ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao. Malaza be resaka Covid. Dia mieritreritra momba ny asanao ianao, mieritreritra momba ny hoavinao, momba ny asanao, momba ny zanakao. Tsy tokony miahiahy momba an'izany isika sy ianao satria misy tenin'Andriamanitra voasoratra ho an'izao vanim-potoana iainantsika izao. Andriamanitra nge malala hoe
zao zavatra izao no hitsanga manomboka 2019 ka hatramin'ny 2022 mety toy ihany zany tsy haintsika zany fa Andriamanitra zay malala ny zava-drehetra dia efa nametraka teny ho antsika izy hozy izy hoe aza matahotra na inona ny zavatra mety ho hitan'ny masontsika fa isika zanak'Andriamanitra raha vao mandray tenin'Andriamanitra miaina amin'ny tenin'Andriamanitra dia tsy makasika antsika reny fahoriana reny eno hitan'ny masontsika zany fa tsy animbantsika akory izany reny zany mila tandremantsika fiahiahina ny fitaka ny arena satria reny zavatra reny zany mangeja ny tenin'Andriamanitra zay voafafy ianao androany zao mandre tenin'Andriamanitra ianao kosa angamany koa manana olana dia te hiteny aminao hoe okalay tenin'Andriamanitra raisinao androany amokatra amin'ny fiainanao ny tenin'Andriamanitra dia lehibe noho ny zavatra lalovanao lehibe noho ny olanao lehibe noho ny tendrombohitra mety hitanao ao anatrehanao ny tenin'Andriamanitra mahery tsy zavatra tsainy Andriamanitra atao tsy zavatra tsy vita ny tenin'Andriamanitra za mahatonga na miteny aminao tamin'ny voalohany hoe zavatra zarainy androany dia tenin'Andriamanitra dia Jesosy Kristy zay miaraka amin'ny fanahy masina misy era amin'ilay tenin'Andriamanitra mila vonina ianao mandray an'le izy mila vonina tsara miaina mandray avelantsika mahazo faka ny tenin'Andriamanitra ary misy tenin'Andriamanitra tiako vakiako amintsika hitantsika ao anatin'ny Jakob toko voalohany 9:2 ka hatramin'ny 10:20 azafady Jakob voalohany 9:2 ka hatramin'ny 10:20 miara vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary io ny fahalotona sy ny lolo-po rehetra ary ekeo amin'ny fahalemem-panahy ny teny namboleny izay mahavonjy ny fanahinareo averikely io teny io teo tsika tadidio hozy tenin'Andriamanitra hoe mila tandremantsika ny fiahiahina izao fiainana izao ny fitaka ny arena ny filany ny zavatra hafa mba tsy hiditra amintsika ao anatin'izany koa zany filan'izany dia hoe filan'nofo jereo nefa tenin'Andriamanitra ao anatin'ny Jakob 9:2 averintsika koa ary io ny fahalotony sy ny lolo-po rehetra ary ekeo amin'ny fahalemem-panahy ny teny namboleny izay mahavonjy ny fananareo mila manaiky tsika amin'ny fahalemem-panahy ny teny zay ambolenin'Andriamanitra amintsika sianao amin'izao fotoana izao dia maninona izay mahavonjy ny fanantsika sianao isika zanak'Andriamanitra tsy mandeha araky ny nofo mandeha araky ny fanahy mila manaiky indrindra mety miteny mafy loatra zany teny zany fa zay teny nambolenin'Andriamanitra amin'ny fiainantsika sianao ain'Andriamanitra ina ny antony hoe andefasana an'izao teny izao androany amin'ny fahalemem-panahy toko andaontsika sianao manaiky zany teny ambolenin'Andriamanitra amintsika zany anio mba amonjy ny fanantsika 9:20 hozy tenin'Andriamanitra fa oka ho mpankatony teny ianareo fa aza piainy fotsiny ihany ka mamitaka ny tenanareo isika zany mila makato ihany koa ny teny tsy mila miainy fotsiny fa mamitaka ny tenantsika isika mandany fotoana isika raha nanomboka tamin'ny sivy isika eto miainy tenin'Andriamanitra nefa tsy avelantsika miasa amin'ny fiainantsika ilay teny mamita tenitsika mandany fotoana isika 9:30 vakintsika fa raha misy piainy ny teny nefa tsy mpakato
dia toy ny olona mizany tare eo amin'ny fitaratra izy fa 420 fa mijery ny tenany izy dia lasa ary miaraka amin'izay dia adiny ny tare 520 fa izay mandinika ny lalàna tanteraka dia ny lalàna fahafana ka mahatra amin'izany raha tsy piaino manadino fa mpanao ny asa dia ho sambatra amin'ny asa izany olona izany dia ho sambatra ave isika sianao alors arantsika tenin'Andriamanitra raisitsika amin'ny falemem-panahy ny teny izay ambilenin'Andriamanitra amintsika sianao anio misy teny anankiray ny tenen'i Paoly hitatsika ao anatin'ny Korintiana voalohany ngamany zany Korintiana voalohany 7 dia ao anatin'izany misy teny nilazain'i Paoly nanao an'izany hoe izao ozy izy namboly Apollos nandena fa Andriamanitra no nampitombo i Paoly zany namboly Apollos nandena Andriamanitra nampitombo 3 dimensions le izy hitatsika ao anatin'izany fambolena raisitsika foana tenin'Andriamanitra ambolena tenin'Andriamanitra ao anatintsika zao anio rehefa nambolena ao anatintsika ny tenin'Andriamanitra anio dia tsy mijanona ohatr'izao raisintsika ilay tenin'Andriamanitra misaintsaina n'ilay tenin'Andriamanitra isika mino an'ilay tenin'Andriamanitra isika iny zany faharoa zavatra ataotsika raisintsika inontsika misaintsaina amin'ilay tenin'Andriamanitra isika ataotsika zany dia amin'ny fahatelo inona ny zavatra mitranga dia Andriamanitra indray no mampitombo izy no mampitombo zany hoe zany rehefa tonga ilay teny tonga ilay teny namboly tenin'Andriamanitra androany raisitsika ilay teny inontsika ilay teny misaintsaina amin'izany teny zany tsika rehefa mino an'ilay teny tsika dia hozy tenin'Andriamanitra ny olona tsy manana finoana dia tsy mahazo sitraka avy amin'ny Jehovah zany hoe rehefa inontsika ilay teny dia mahazo sitraka avy amin'ny Jehovah dia rehefa akasitran'Andriamanitra isika misaintsaina ny teny tsika mandray ny teny tsika mino teny dia inona ny zavatra ataony mampitombo izy indray no mampitombo an'izany amin'ny fiainantsika zany mampitombo zany dikan'izany mandray ny vokatra amin'izay isika sianao mino fa miteny amintsika sianao zany teny zany androany aza atao tsinitsinitsony ny tenin'Andriamanitra izareo na izy mitory teny eo tsy izy nitoriny fa Andriamanitra nitoriny tenin'Andriamanitra matory anao misy asa ataony amin'ny fiainanao ary ny zavatra rehetra dia miainga avy amin'ny tenin'Andriamanitra tsy afaka hiala amin'izany tsika rehefa tsy ekenao tenin'Andriamanitra rehefa tsy avelanao hoe makatoerana ao anatinao tenin'Andriamanitra dia automatika tsy hitondra vokatra isika sianao mila miova amin'ny fanavozan-tsaina isika sianao ao anatin'izao volana janoary izao ty taona 2022 ity aoka isika ay amafy aoka isika ay andray ny teny izay alefa nitombo amin'ny fiainantsika teny manaraka tiako vakiako amintsika ho hitantsika ao anatin'ny Jaona 5:10 andiny voalohany ka hatramin'ny fahavalo Jaona 5:10 andiny voalohany ka hatramin'ny fahavalo Jesosy zao no miteny hozy izy hoe izao no tena voaloboka ary ny raiko no mpamboatra ny sampany rehetra eo amiko izay tsy mamoha dia esorina
fa ny sampany rehetra izay mamoa kosa dia amboarina mba amoa bebe kokoa. Mazava be ny tenin'Andriamanitra, tena mazava. I Jesosy Kristy no voalobo dia ozy izy hoe ny sampany rehetra ho aminy izay tsy mamoa dia esorina, fa ny sampany rehetra izay mamoa kosa dia amboarina mba amoa bebe kokoa. Zany hoe isika zany rehefa fandray amin'ny Jesosy, rehefa mamoa isika dia mbola amboarin'Andriamanitra hatrany mba amoa bebe kokoa. 7 efa madio ratio ianareo no ny teniko izay nolazaiko taminareo. Ny tenin'Andriamanitra dia manadio, manamasina amintsika ihany koa. Fa 4 tomoe raha amiko ary izao aminareo, tahaka ny sampany tsy mahay mamoa azy raha tsy miray amin'ny voaloboka izy, dia toy izany koa ianareo raha tsy miray amiko. Isika zany mila mifandray amin'ny Jesosy foana raha tena tiantsika amoa, tiantsika hitondra vokatra amin'ny fiainatsika. Za mahatonga an'ilay lohateny manao hoe tenin'Andriamanitra dia Jesosy Kristy. Mila zany tsika mamela an Jesosy miaraka amintsika hatrany mba ahafahantsika amoa amin'ny fiainatsika. 5 izao no voaloboka ianareo no sampany izay miray amiko ary izao aminy dia mamoa be izy. Fa raha misaraka aminy kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Raha misaraka amin'Andriamanitra, raha misaraka amin'ny Jesosy, raha misaraka amin'ny tenin'Andriamanitra dia tsy afaka amoa isika, tsy afaka anao ninina isika. 9 raha misy tsy miray amiko dia ariny eny ivelany tahaka ny sampany izy ka malazo, ary angoniny izy ka atsipa ao anatin'ny afo dia omay. Tsy anjarantsika izany amin'ny anaran'i Jesosy. 7 raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko, dia angatao izay tianareo na inona na inona fa ho tonga aminareo izany. Amen. 8 izany no ankalazany iraiko mba amoazanareo be ka ho tonga mpianatro ianareo. Hitatsika ny tenin'Andriamanitra dia Jesosy Kristy velona. Ary ty misy tenin'Andriamanitra tiako zaraiko amintsika dia ho velariko hatrany io teny io dia ho farany fotoan'androany. Efa hitatsika hoe raha velantsika miasa ao anatintsika Jesosy, inona ny zavatra mitranga? Misy zavatra tokony fantatritsika. Raha vao Jesosy no ao anatintsika tsy tonga irery izy. Raha vao raisitsika ao anatintsika Jesosy dia efa nomeny famezana isika. Inona ilay famezana? Dia hoe fanahy masina. Vakitsika ny tenin'Andriamanitra Romaina 5:10 ka hatramin'ny 12. Romaina 5:10 ka hatramin'ny 12. Para Kristy no mitoetra ao anatinareo, mitovy amin'ilay teny vakintsika teo Fara Kristy no mitoetra ao anatinareo, na dia maty ihany aza ny teny no ny ota, dia fiainana kosa ny fanahy no ny fahamarinana. 11 Ara ny fanahy izay nanangana an Jesosy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo, dia izay nanangana an Kristy Jesosy tamin'ny maty no amelo ny tenanareo mety maty amin'ny fanahy.
izay mitoetra ao anatinareo. Zany hoe ny tenin'Andriamanitra zao milazy hoe ny fanahy masina raha manaiky isika amin'ny fanahy masina hiasa ao anatintsika, satria tadidio fanahy masina izy nanangana an Jesosy Kristy tao anatin'ny fahafatesany. Raha avelantsika fanahy masina miasa ao anatintsika, dia zay rehetra maty ao anatintsika ihany koa dia ain'ny fanahy masina manangana an'izany. Zany hoe raha ohatra ka hoe misy zavatra maina ao anatinao tsy namokatra ianao hatramin'izay ka hatramin'izao, nony io tenin'Andriamanitra ambleny aminao io androany hoe fanahin'Andriamanitra zay nanangana an Jesosy Kristy tao anatin'ny fahafatesany, io fanahy io miasa ao anatinao. Raha raisinao zany teny zany dia zay maty rehetra ao anatinao dia atsangany fanahy masina zany. Zany hoe zany ianao rehefa raisinao zany teny zany, anomboka amokatra amin'izay ianao. Amen, mino fa azonao zany teny zany, anomboka amokatra amin'izay ianao amin'ny anaran'i Jesosy, satria fanahin'Andriamanitra dia miasa. Tsy tonga amintsika fanahin'Andriamanitra ka amony atsika, fa tonga amintsika fanahin'Andriamanitra mba avelona atsika. Fanahin'Andriamanitra be da be ny asa ataony ao anatintsika. Ary ny tena andao jerevantsika, raha tena avelantsika fanahy masina miasa ao anatintsika, inona mo ny zavatra no azontsika? Alohan'izany dia hiteny amintsika hoe ny fanahy masina zareo zay ao anatintsika mila kolokoloana, mila omentsika anazy zavatra rehetra ilainy. Misy teny mety tsy nidiniantsika hatramin'izay fa atonga sainantsika zany teny zany androany, mino fa hiasa amintsika sy ianao Andriamanitra androany, satria tian'Andriamanitra amokatra isika sy ianao amin'ity taona ity. Hitanareo raha ohatra ka hoe misy ao anatintsika sanatria misy fanaratsy zay mahatonga antsika mandaingy, raha ohatra ka kosa misy fanahy ao anatintsika zay mahatonga antsika mijangajanga, zao le zavatra zareo. Raha ohatra ka hoe fantatrao fa manana an'izany fahalemena zany ianao, dia ny tena marina tsy tokony omenao alalana, tsy tokony omenao sakafo io fanahy ratsy io. Raha ohatra ka hoe ianao ohatra, araka mivakintsika tenin'Andriamanitra voalohany teniteneny mila ialantsika ho tamilantsika dia hoe fijangajangana. Ka raha ohatra ka hoe ianao malala efa nijangajanga ianao malala fa mbola tsy miala tao anatinao zany toetra ratsy zany, inona ny tokony ataonao? Mila zany ianao mamesehatra n'Andriamanitra miasa, fa tsy tokony mihitsy ianao mandeha mihaino zavatra na mijery zavatra izay tena hoe aprisika anao mijangajanga bebe kokoa. Tsy mila manome sakafo an'ilay fanahy ratsy ao anatinao ianao raha sanatria olona mijangajanga ianao. Mila tapahanao zany, tsy mila mamahana azy ianao, tsy mila mijery film maloto ianao, tsy mila mamaky zavatra ratsy zay mampisy fisainana ratsy aminao ianao mba ho faty zay fanahy izay. Dia ohatr'izany kosa ny fanahy masina ao anatintsika. Raha ny fanahin'Andriamanitra ao anatintsika dia mila miasa izy, matoa omeny antsika ny fanahy masina mba hahatonga antsika amokatra, mba hahatonga antsika hitondra vokatra amin'ny fiainantsika. Zany mahatonga tenin'Andriamanitra miteny hoe tsy mahefa ninina isika raha tsy manampy antsika amin'ny fanahy masina. Donc mila sika mamesehatra bebe kokoa amin'ny fanahy masina. Amin'ny fomba ahoany ary no amezantsika sehatra bebe kokoa amin'ny fanahy masina? Ohatra voalohany indrindra omeko atsika ary efa fantatritsika ny resaka hoe amin'ny alalan'ny fifadikana sy vavaka. Ny fifadikana sy vavaka fantatsika rehefa mifady antsika dia mihetra
ny teny ny nofontsika mihetra ary ny fanan'Andriamanitra ao anatintsika no misandratra. Zany misandratra zany hoe mahazo aina, mahazo hery hatrany izy. Mihetra ilay nofo, mihetra ilay zavatra ratsy. Fantatritsika misy zavatra ratsy, mila ialantsika, mifadiantsika, mihetra reny. Maty ny ro asan'ny nofo reny, maty reo. Raha vao ao anatin'ny fifadikana sy hivavaka. Dia mahazo aina indray ilay fanan'Andriamanitra ao anatintsika. Afaka arahanao tsara amin'ny Isaia 58 karazany fifadikana tena akasitran'Andriamanitra. Ny faharoa ny tenin'Andriamanitra anankiray ny zavatra anankiray mba anampy ny fanahy masina hiasa bebe kokoa ao anatinao dia hoe mila misaintsainy ny tenin'Andriamanitra isika sy ianao. Jerevantsika amin'ny Joshua 1:8 Ozy tenin'Andriamanitra hoe oka tsy hiala amin'ny vavanareo ity bokyny lalàna ity fa saintsainy andro aman'alina hitandremanao anao araka izay rehetra voasoratra eo ary amin'izany dia ahalavrara ny lalanao ianao sady ambinina. Ny revo ohatra hoe ianao mamaky tenin'Andriamanitra, misaintsainy tenin'Andriamanitra, tena midika an'ilay hoe misaintsainy tenin'Andriamanitra, midika an'izany hoe mitralalina ianao. Tsy ilay teny hitanao iny fotsiny, revo misaintsainy zany ianao dia mahazo révélation avy amin'Andriamanitra. Zany fiasan'ny fanahy masina zany, satria teny soratra natao hoe logos, ary ilay fanambadiky n'ilay teny efa fantatrintsika tsara natao hoe rema. Mahazo aina mihitsy ny fanan'Andriamanitra ao anatintsika revo misaintsainy ny tenin'Andriamanitra tsika. Tena mahazo aina izy, miamahery antrany. Zavatra fahatelo azontsika sy ianao atao ihany koa dia mitokana isika sy ianao. Mitokana mihitsy ianao mivavaka amin'ny rainao. Manana fotoana intimité miaraka aminazy, miresaka amin'ny dadanao ianao, miankohaka aminazy ianao, midera aminazy ianao. Ao amin'ny fanatrehan'ny toby zany dia tena hoe mahazo aina mihitsy ilay fanan'i Jehova ao anatinao. Ilay fanahy masina mahazo aina mihitsy ao anatintsika sy ianao. Mety ho gaga ianao raha miteny aminao hoe isika sy ianao samy nandray fanan'Andriamanitra, samy nandray fanahy masina. Tamintsika nandray an Jesosy Kristy ho tombo sy mpamonjy ny fiainantsika, zany tombo-kase ho antsika kristianina rehetra, ho antsika zanak'Andriamanitra. Samy miasa ao anatintsika ny fanan'Andriamanitra, fa kosa tsy mitovy ny hery ao anatin'ny olona tsirairay avy. Miankina amin'ilay sakafo omentsika an'ny fanan'Andriamanitra izay nomeny atsika. Ozy tenin'Andriamanitra, Andriamanitra dia jaloux amin'ilay fanany sarobidy, ilay fanany nomeny atsika. Dia io zany ianao mila mahay mikolokolo an'izany fanahy izany. Arakaraka ny karakarainao ny fanan'Andriamanitra ao anatinao dia mitombo arakin'izay koa ny herin'ny fanahy masina ao anatinao. Dao amarintsika nge zany tenin'Andriamanitra zany kely sisy dia amarantsika. Ndao jerevantsika Efesiana 3:20 tenin'Andriamanitra vakintsika ao anatiny Efesiana 3:20. Ozy tenin'Andriamanitra manao hoe ary an'izay mahay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra, eny mihoatra lavitra noho izay rehetra angatantsika na heverintsika aza araka ny hery izay miasa ato anatintsika ho azy anie ny voninahitra ao amin'ny fiangonana sy ao amin'ny Kristy Jesosy hatramin'ny taranaka farany indrindra mandrakizay. Averintsika ilay teny azafady. Jereva ozy tenin'Andriamanitra. Eny. Ary an'izay mahay manao mihoatra ny zavatra rehetra. Eny. Mihoatra lavitra noho izay rehetra angatantsika na heverintsika aza.
jereo ty tapany ty araka ny hery izay miasa ato ao anatintsika araka ny hery izay miasa ao anatintsika za mahatonga na miteny aminao hoe tsy mitovy ny hery mifanay masina ao anatintsika tsirairay avy raha omenao sakafo izy raha mifadianina mivavaka ianao mietra ny nofinao misandratra amin'ny fanan'Andriamanitra raha olona tena hoe misaintsainy mamaky ny tenin'Andriamanitra misaintsainy tenin'Andriamanitra mifandray amin'ny fanay masina ianao dia miampy hery hatrany miampy hery hatrany izany olona tena hoe manoka teny foana ianao mivavaka miankohaka amin'ny tompo midera anazy miresaka aminazy mifandray aminazy lay atmosfera mamena anao dia mitombo ny heriny fanay masina ao anatintsika sianao jereva nge faranako ny teny androany ao anatin'ny marka 7:4 iaravakintsika zo zany ny tena ny antony jereva nge ary reto no ilay voafafy vetivety fotsiny misy olana raty bakitsika marka 7:4 amin'ny anaran'i Jesosy ary ireto no ilay voafafy teny amin'ny tany tsara dia izay mandray ny teny ka mandray azy dia mamoa eny tsara averintsika ary ireto ilay voafafy teny amin'ny tany tsara samy nandray teny amin'ny tany tsara dia izay mandray ny teny ka mandray azy samy mandray dia mamoa izy ny sasany avy 30 eny ny sasany avy 80 eny ary ny sasany avy 100 eny zany hoe manamary ny tenin'Andriamanitra hoe arakaraka ny hery mifanay masina ao anatinao mamatra hoe ianao zany amoa avy 30 eny ve amoa avy 80 eny ve sa amoa amin'ny 100 eny efa nizarain'Andriamanitra taminao ny teny androany mino afa samy nandray mino koa pavonina hiala amin'ny zavatra tokony hialantsika mba tonga antsika amokatra amin'ity taona ity satria ity taona ity mety malaza hoe taona ratsy fa nefa ho antsika asianao zanak'Andriamanitra natokany ity taona ity mba hahafahantsika asianao amokatra ary mino fa omenao sakafo zay ilain'ny fanan'Andriamanitra ao anatinao mba azo hery ianao mba tena amoa avy 100 eny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Hozy tenin'Andriamanitra farany zaraiko amintsika hoe Filipiana 4:13 manao hoe mahay manao ny zavadrehetra aho noho n'ilay mampahery aho. Mahay ny zavadrehetra aho ao amin'ilay mampahery ahy. Iza lay mampahery anao dia fanahy masina. Mino tanteraka ao androany fa nandray teny ianao. Mino koa fa ho avelanao mahazo faka ao anatinao ny tenin'Andriamanitra. Ary tena mino koa ka amokatra ianao. Fa ny favokaranao indray tsy haiko hoe avy 30 eny ve? Avy 80 eny ve? Sa avy 100 eny? Anjaranao indray no manohy anazy. Tahin'Andriamanitra indrindra ianao. Ary mangataka aminao anatin'ity herinandro ity dinio ro tenin'Andriamanitra ireo. Raha mila fiovana ianao amin'ny fiainanao dia atovy zavatra takin'Andriamanitra amintsika sianao dia samy faly, samy feny fifaliana isika sianao. Entoko pasoaran'Andriamanitra sy mifamindrapony anaraka antsika amin'ny andro rehetra ianantsika dia hitoetra ao an-trano Jehova andro lava isika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Tahiny tompo hatrany ianao.
un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne.